miarabantsika rehetra zanakidada rehetrarehetra sy ny olona mety mbola tsy hoe zanakidada tsy hitan'izay ho ale ahoana rapitso misy faradoboka ao amin'ny Mahamasina betabe tafahoana amiko eny amin'ny eny ivelany eny dia miteny hoe ahoana zany faradoboka zany zahay mbola tsy manana t-shirt zahay mbola tsy namonjy propagande misy dia miteny hoe andao tongava rapitso amin'ny 7 ora maraina dia efa misokatra ny vavahady de tongava manatrika fa ho avy ao ny kandida laharana fa 520 ka ho antsika le mbola mirorosaina hoe iza le hofidiana tongava ao fa mialo anareo fantatrareo hoe iza no hofidiana dia faly miarabantsika rehetrarehetra aloha amin'ity fandarana ity hitantsika teo alohan'ity fandarana ity nisy hoe andaontsika andeha hifidy antada teneniko anareo fa fitambaran'ny hira zany hoe son nalefanao rehetra aty dia mihoatra ny 50 zany hoe 50 mahery eo sanganasa avy any aminareo naterina taty amin'ny MBS dia efa mandeha amin'ny radio isanandro ary efa misesy le izy zany hoe hita tokoa fahavonoana avy any aminareo fanoana avy any aminareo dia isorana be dia be eto dia tiana no mariana foana hoe tsy nisy hoe natsoina hoe orzala manaovinareo hira fa nareo efa vokatra efa vita no naterinareo taty ka noho izany dia tena misaotra betsaka mihitsy fa tena hita tokoa ny fiaraha-miasa misy amintsika alohan'ny resahako momba ny rapitso dia andao aloha tsika anaraka ny diany kandida laharana fa 520 tany Mandoto Arahoarany Sary 520 markarabany manana 520 markarabany manana 520 markarabany manana 520 markarabany manana programme manifestant amboniny talana teboka rody midina dalana fandripahalema sakafo sy fampianarana voly sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamboly fizahantany avalomanana marka ianany navitan'izany kanao ny safidy mahaiza mitadidy fisika efa leoninana kobaka manana an'ilay stratégie hitondrana fampandrosoana dia nohonareo tsara lizy amboarina dôly aloha ny lalana fampitoyandreo communendreo ray zay faharoa ho averina fandripahalemana ho avy dada amerina fandripahalemana ho arovana ny olona ny fananany ny taniny ny tranony atsangana aloha ny fitsarana ny tribonaly tena tsara marina hoe anazy marina io izy ny tompon'io omena ny fitaovana tokony sahaza azy mpitandro filaminana azo tanterahany zany fa tsy maintsy misy fitsarana marina aloha satria am'izao tondromolotra fotsiny dia aminona olona fa avelo aloha hipetraka indray fatoko isan'ny vahoaka ny fitsarana vita ny lalana petraka tsara ny fitsarana marina miasa mpitandro filaminana mena fitaovam-piadiana sy ny fitaovana ahafahany manenjika an'ireny arovana koa ny olona amin'ny fahasalamany ho tandrovana ny fahasalamany etoana ny fahasalamany satria tena mampalahelo ny olona tsy salama eo amin'ilay tena fahasalamana ny olona afaka miasa dia tsy maintsy ataontsika zay zay ampitomboana ny vola any am-posinareo ahoana natao hoe fampitomboana fidiram-bola voalohany indrindra rehefa milamina ny tany misy ny lalana afaka mivarotra ny vokatra sy mitondra ny fitaovana omena ny tatsahany zay zavatra rehetra ilainy azonareo amena ny tatsaha zavatra rehetra ilainy amena ambioko izy na masimboly amena zesika izy amena ny teknika rehetra ilainy izy iny le bulletin tokony hitanareo ve zao manisa enina va ty ambany raya roa telo efatra dimy ena eo misy any dada eo fidio dada de tsy manenina de zao misy ale larana fa 520 dia misy sariny lalana manamboatra ny lalana aloha dia misy sariny dada dia efa aveo apetraka am'izay le x
de ato ambadika jerena tsara hoe misy signature-n'ireo le membre bureau de vote ato ambadika tsy maintsy misy signature-ny eo de rehefa avy eo a avalina tsara sao zay alamina tsara milamina tsara de rotsaka lany dada dimy amby roapolo ravaly manana no fidio dimy amby roapolo dimy amby roapolo marika ravaly manana dimy amby roapolo marika ravaly manana. Eto aloha dia tena tsara no manamarina aminareo hoe ny kandida larina fa 5 tamin'ity fampielezan-kevitra ity dia nitety toerana mihoatra ny 700. Zany hoe azo lazaina hoe record tamin'ny resaka propagande zany satria izy tena navita nitety toerana mihoatra ny 700. Enjany zany a zay ny tenany hoe bravo ho an'ny candidat antsika larany fa 5 hoezahana ho alefeto daholo le sary. Betsaka ny message avy any aminareo miteny hoe afaka alefa daholo ve, tsy hoe alefa tonga dia miaraka eto fa tsy maintsy omena fotoana ary aza matahotra ianareo fa tsy maintsy iseho eo ny sary rehetra satria efa misy lamina arahantsika. Ao a mifanaraka tsara tsika. Ao de zao tsika de anaraka ny dia ny candidat larany fa 5 Marc Ravalomanana tany Analavory araoarany sary. Dimy amby roapolo Marc Ravalomanana. 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 Programme manifesto amboniny talana teboka rody midina dalana fandripahalema sakafo sy fampianarana volo sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamboly fizahantany Ravalomanana marka ianany navitan'izany kanao safidy mahaiza mitadidy fisika efa leoninana kobaka mbava sy mangidy tonga dada misy ty tonga ty de zao misy le stratégia mifanaovantsika an'le campagne ty manifesto averera ny atao hoe manifesto de reo asa zay ototsika mandritra fotoana hitonany dady eo ary vita tsara daholo ndray miverina ndray fiainanao amboarina daholo ndray aloha lalana manodidina ty Analavory sy ny manodidina manaraka hoarovana ny olona fananany taniny atsangatsika ny tena fitsarana marina ary efa misy ny tena fitsarana marina hoe ty marina ny ranona de arovana izy amizay de zao omentsika fitaovana koa ny mpitandro ny filaminana mba tena anao ny asany tsara ary afaka manenjika nyreny dalo sy re mpampiororanareo reny zay ny ataontsika de manaraka zay reo olona tsy salama reo olona mararina tsaboina ho ampindady izy reo ny amin'ny hôpitaly na ny amin'ny toeram-pitsaboina hafa reo tanora ireo tsy maintsy amena asy reo de amena formation amena fitaovana ny tanora andray formation ny tanora ary atao tena maiza azy ampianarina ny tanora hoe amboly ampianarina ny tanora hoe iopy de omena fitaovana izy iasany amena asy mba ahafahany mivelona ahafahany mamely tena de ho amiraina koa ny fahazahoan'ny volo ho amiraina koa ny fampisambolambola ary ampiny izy manangana an'le orinasa madika salatsala dada nanampy azy tsy maintsy hojerevana manokana ny ankizy ho averina ndray ikitsykôlera ohatran'iny tiany anareo ankizy ohatra zao de iza koa de ty koa le fanoratany de iza koa ty koa le fanaovana couleur
reny lan'le ankizy reny de iza koa de toniko misy any fianarana matematika rakizy hoy aminareo hoe tsy maintsy asina zavatra anankiray mampidi-bola ho an'ny malagasy omena asa daholo ny olona reny de amorona asa izy fa zavatra anankiray tena lehibe de zao isika eto nalavory mpamboly piopy tsy maintsy amena masom-boly amena zezika asina toadrano ampinonareo amin'ny zavatra rehetra fambolena sy fiopiny araka ny teneniko anareo teo aloha teo hoe ny any Mahamasina rapitso amin'ny valo no misokatra ny vahady ao amin'ny valo no misokatra ny vavahady dia efa afaka mandrositsika tsy hoe efa manomboka izy amin'io fa amin'ny valo no misokatra ny vavahady amin'izay tsika miditra milamina tsara tsy mikoropaka tsika tsy mijery ny afitsika fa ny atsika candidat laharana fa 520 ihany tsika olona endry de amin'ny valo de efa misokatra ny vavahady zany hoe mbola afaka mikarakara kely maraina de mitondra sakafokafo maivana zany hoe tsy mila hoe sakafo be mihitsy io satria fety io fa zay hoentinareo ane tsy maninona de zay de tonga ao tsika de eo tsika fa ny fety zany manomboka amin'ny 12 ao fa amin'ny valo maraina de efa misokatra ny vavahady ao tsara satria be da be miteny amin'ny valo ve le izy manomboka tsy amin'ny valo le izy manomboka fa ny vavahady no misokatra amin'ny valo de miditra moramoritsika maka ny toerana mety amintsika zay ny tenenina hoe eo efa misy message zao tamin'ny radio zao ninona tamin'ny maraina de misy avy lavitra mihitsy ho avy aty efa fanao fotoana zareo hoe andao tsika hiaraka ny tambra tomobile anankiray ho avy any noho izany ho betsaka rapitso ny olona de tsika koa tonga aloha amin'ny valo de miditra de maka toerana de miandry ny amin'ny 12 eo anelanelan'izay de efa misy ny animation tsotsotra ao fa amin'ny 12 manomboka ny fety mazava angamba zay araka ny teneniko teo hoe mety misy olona mbola verivery any hoe inona ary hoe iza no vidiana ahoana ihany ary ty inona ary ny antony vidianako de tia misy vidéo anankiray averina eto aminareo foana le izy karazana hoe inona ny antony anohanana ny candidat laharana fa 520 andao arahantsika arany sary Ndray androany mety an-tanteny ianao manao hoe inona no azon'ny Madagasikara atao anao mety an-tantena koa nefa ianao hoe inona no azonao atao amin'ny Madagasikara na ankizy na tanora na viavy na lehilahy na tantsaha na tandrenivohitra na ambony tany na anaty rano de tadidio ary fa Malagasy aho. Malagasy aho. Malagasy aho. Malagasy raho. Malagasy aho. 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 Za Malagasy. Malagasy aho. Za Malagasy. Malagasy aho. Malagasy. Malagasy aho. Malagasy. Malagasy. Tianatra Malagasy. Malagasy ianao. Malagasy ianao. Malagasy aho. Malagasy anao. Malagasy ianao. Malagasy ianao. Malagasy ianao. Anao Malagasy. Malagasy ianao. Malagasy ianao. Malagasy ianao. Malagasy ianao. Malagasy ianao. Malagasy riky. Malagasy ianao. Malagasy riky.
malagasy ry malagasy ianao malagasy ianao fa na ambany tanàna na anaty lapa na avy any atsimo na avy any avaratra na avy any atsinanana na avy any andrefana dia malagasy iray ihany isika izy malagasy atsika jiaby malagasy Malagasy isika. Malagasy isika. malagasy tsika malagasy isika Malagasy ianao. Malagasy isika. Malagasy isika agnaby. na ambanivohitra na tanan-dehibe Malagasy amin'ny tempo agnatika toa. Tiako zalahy Madagasikara e. baka antimoany aho malagasy ty fikaiha malagasy baba malagasy mimo milanao ny firenena milanao ny firenena tanora malagasy a itsinjono avy itsinjo no avy ny zanako andray an-tanana no avy koa izao avy Madagasikara ianao koa toraka izany isika koa toraka izany koraiso ny tanako ifandray tanana isika anorina firenena vanona Madagasikara vanona ko aza misalasala ary mandray tanana fa fotoana zao anondrenana Madagasikara vaovao ho aisy ho anao tsy akanavaka foko tsy akanavaka fiaviana fa Madagasikara iray ihany malagasy iray ihany isika andao zalahantsika ifandretanana ampandrosany Madagasikara ka hafaliana ho antsika ho reharehantsika sy ho an'ny taranaka izany ka tsy hifanenjika isika tsy hiady isika fa hiaray tolona fa malagasy iray ihany ka andao hiaraka isika tao amin'ireo namany fa ny firaisan-kina no hery izay mitambatra vato izay misaraka fasina raiso ny tanany namanao tsy andro ny apitso isika fa androany dia androany ihany aza misalasala fa malagasy toanao izy ko aza misalasala e za gasy anao koa gasy izy gasy antsika jiaby zalahy malagasy e ko aza misalasala ary mifandray tanana anorina amin'ny Madagasikara na izy ianao na iza efa malagasy dia malagasy ka ho reharehantsika rahatray ny mahita ireo tsiky misoratra eny amin'ny tavan'ireo taranaka sy dimby malagasy ho amin'ny Madagasikara ary Madagasikara ho amin'ny malagasy ary fantatsika fa misy lehilahy iray tena manana ny atao hoe ambo-po malagasy Fo malagasy amin'ny tempo agnatika toa. Tsy miala amin'ny numéro 25 isika. Antsika be tsy misaraka, tsy miala amin'ny dady e. film Karavalomana Andraiky tsy tsika hifidy numéro 25. dia malagasy iray ihany isika ary olona iray ihany no fiditsika antsika tanora makaravalomanana anampy antsika antsika viavy fidio zalahy dada fidio ilay dadantsika Marc Karavalomanana andao isika hiaraka sahia hiaradia satria ny malagasy aloha Madagasikara antsika vahoaka malagasy jiaby e efa izy zalahy marakaravalomanana e fotoana zao vetem izinao 5 tapitrisa atsika 5 koa le numéro allo tsika jiaby fidy numéro 25 malagasy ianao fidio marakaravalomanana larana fa 5 afa ihany dade ka toy ny mpiralamy anala isika izaho tokonareo a iary anareo toky Aga ho an'ny voaka malagasy rehetra fidio Marc Karavalomanana laharana fa 5 Madagasikara ho amin'ny malagasy ary malagasy ho amin'ny Madagasikara hita tokoa fa tena mifanakaiky ny teny anglisy sy ny teny malagasy hoe fotoanan'izao the time is now eny tsara ny
fa tena ohatrany mampieritreritra kely any le izy ia araka ny teneniko a ty fandarana androany ty a de natokatsika ho an'ny fampiomanatsika ho an'ny rapitso amin'ny faradoboka ao amin'ny kianjabe Mahamasina amin'ny 7 ora maraina de misokatra amin'ny vavahady amin'ny 12 eo manomboka ny fetintsika zany hoe manam-potoana tsara mihitsika hitongavana milamina averiko foana zay tena averiko foana fa tsika nanao teny Ambozatovo nandritra ny 3 asabotsy a de ho ataotsika bango tokana indrepandea hoe inona zavatra tena hoe nylay tranga teny ho alefatsika zao de zao andao ary anangana isika anorona hoamboaritsika daholo lalana rehetra simba ary mbola namboatra lalana vaovao ary sika 7 taontsika ny teo a na vita 9200 kilometra tamin'ny androny dada tsy nisy délestage tsy nisy dahalo ny sécurité tena ny lamina de zao ny fandripalemana ho averitsika amilohany eo iaro ny olona aho sy ny fananany olona anankiray na izy amitsititika olona anankiray a iaro azy a tena lara-pamenao anazy le ankizy majinika satria za sady tanora reny mpianakaviana de zay ny tena anoanako anazy fahasalamana mitondra vahiny moa izy teo zay spécialiste mikasiman'ny fahasalamana le ankizy I have visited many different places in Madagascar, and what I see, the malnutrition rate in Madagascar for the children is just alarmingly high. The number of children that are not in school is alarmingly high. That's why I'm here to work with President Magra Monomananj. Tsy maintsy hitady sakafo dady ho an'ny zanany fa raha zany izy dady tamin'ny andro dada nianatra daholo ny ankizy nahazo kit scolaire nahazo blouse ny ankizy nahazo cantine tsy maintsy ho ampianarina daholo ny zanaky malagasy omena le kit scolaire de omena blouse tamin'ny fahakelezanay koa manko efa hidada foana nanomana zany fitaovan'ny mpianatra rehetra zany manifesto avereno ty manifesto ty a natao hoe contrat taterahako ty a raha volany a sy voavidim-boly zay la hoe voakarama fa de fitiavana amin'ny zava-bita ry dady fidio aho amin'ny fahafito volana novambra 5 a numéro amin'ny marika ravalomanana tianao ny voatra amin'ny firenentsika de fidio dada satria izy ihany no vaholana misaotra ny dada mbola miverina latsaka tamin'ity zay ividy any dady zay tsy maintsy lany ok samfarany de fidio dada raha 25 hitatsika androny sary reny a ny fietanatsika teny Ambozatovo ary tsika malala fa tamin'ireny a rehefa natsiaro tena hoe tena tsyomby atsika kay Ambozatovo de raha pitsotsika kianjabe amin'ny Mahamasina mety tsomby atsika koa io a zay ny teneniko hoe entany daholo manodidina farapitso ny fotoanatsika eo amin'ny kianjabe amin'ny Mahamasina anaraka tononkalo kely tsika ary loha zao de zao a de miverina eo a ndao ary hafa ihany dada ny teo-tsainy tena miavaka ho azo no fandresena raha toka entsika ambavaka de ny dada ny programma efa mipetraka azy tsara ho averina indray le mapy Madagasikara ka izay ny ividianako sady nandratako le ambara tonkalo ividianako manokana ny Andriamatoravalo ka izay le tonkalo nisy ratsany rafidy ka anao no mandinika ary anao no misy afidy ary zay indrindra anao amaranako le ambara tonkalo ary tsay le 25 de tsy iza faravalo ny mpanoratra mesy afidy makasitraka tompoky lahy makasitraka tompoky vavy ary
sisa ny isaina dia anovany tantara sika faradoboka miaraka amin'ny candidat marka ravalimanana numéro 25 eny amin'ny kianjaben'ny mamasina sabotsy 3 novambra manomboka amin'ny 10 amin'ny fotoana anotrana antsika amin'ny bout ambondriny chantal Sharon Midja Marion Alsan Rakiki Green Ariane Silange Clalaka sy ireo artista maro mpanohana ny dada sahy mijoro mpanangana fa tsy mpandrava isika amin'ny sabotsy zany ny fotoana miaraka amin'ny dady iny moa ny teny hoe amin'ny sabotsy fa za mitenareo hoe rapitso ny fotoana eo amin'ny kianjabe mamasina zay zareo a tapitra ny fandarana androany fa rapitso a miverina eto ihany a fa maraina hoeny mikianjabe ny mamasina de miaraka eny tsika zay a rapitso miverina eo miaraka amin'ny sary ho azoko rapitso any Canada koa anao faradoboka de ho alefany eo ny sary raha azony zareo zany eritrereto amin'izany ny any koa ary manao a zay zareo a rapitso ny fotoana zay a amin'ny valo misokatra vavahady a de amin'ny 12 ny tena manomboka ny fety alefa dada veloma